vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleloia. Ny amin'ny fivaliana lehibe indray raha babalany amina amintsika amin'izao fotoana izao tonga indray fandarana, tonga indray fotoana izay antsika ny fandarantsika vavaka fiambenana izay raha nao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresy. Dia fiadana tompony ao amintsika tsirairay avy ary dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany no voatonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendasenda koa ny atogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany dia iny anie mba azo hery hitombo finoana, hitombo fahalalana. Raha miala eto anao dia tsy taka nidirinao teto ny voanao eto amin'ity androany ity. Halleloia. Zay ny fanirianay, zay ny firarianay ary randroany koa anao voatonga eto dia matoky fa tsy voavoaloha, tsy farany ianao niaraka aminay eto fa manomboka androany dia ifampitatana etsika tsotra moa tanjo amin'ity fandarantsika ity dia ny akanesantsika ifampitatanatsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka dia tahiny tompo. Arabaina ihany koa na rehefa paketo tonga soa arabaina manokana raha vavitsika Kodanela niditra teto voalohany androany dia mena tsodrano Kodanela miaraka aminareo any Koweït, Arabie Saoudite, Oman, Madagascar ary Chine. Nareo izay any amin'ny tany arabo nareo izay any amin'ny kely maso ary nareo any Madagascar izay somary ratsiratsy ny connexion dia mena tsodrano mitovy daholo nareo. Azafady. Ao bokin'ny Jeremia 3:30 tsara be ty tsodrano azonareo androany ity. Halleloia. Jeremia 3:30 no jerentsika menanareo amin'ity androany ity. Izao no lazain'i Jehova amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola ore indray eto amin'ity tany ity izay ataonareo hoe rava ka tsy misy olona na biby fiompy intsony. Dia eto amin'ny tanànan'i Joda sy eo amin'ny lalambe an'i Jerosalema izay efa falao ka tsy misy olona na mponina na biby fiompy intsony. Ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feo mipapakatra sy ny feo any ampakarina ary ny feo an'izay manao hoe midiraha Jehova tompony mafy fa tsara izy mandrakizay ny famindrapona. Dia izay mitondra fanaty-pisaorana ho an-tranon'i Jehova fa ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany hoy Jehova. Halleloia. Itsodran'Andriamanitra tamin'ny mponina rehefa merina ny voninahiny ao Jerosalema indray satria nisy fotoana rava ny fitantanana ny Jerosalema io lao, rava, kotam-bato. Hoy Jehova Andriamanitra mbola ho averiko io mbola ho re ato indray le feo fifaliana, mbola ho re ato indray le feo amin'ny fampakarana. Halleloia. Dia Kodanela ninina hoe zavatra lalovanao
dia anorona indray Andriamanitra, dia amerina amin'lohan'ny indray Andriamanitra ho antsika tsirairay avy ao, izany a tsodrano zany. Tahitomboko koa Danilava Belzika, dia Togasoa Jonathan Allemagne, Selina Rozmina France, dia Togasoa Tsiriamboaramela France, Angelina Diamant Chine, Azanazo Sylvie Koweït, Bert Sava Koweït, Togasoa Miriara Andriamalala Madagasikara, Angolina Rodriguez Arabie Saoudite, Koda Leoni Koweït, Marie Hortensine Koweït, Fabiola Zanakadapa Koweït, Kada Kamalala France, Bert Sava France, Koweït, Maïna koa zany France, Samina Camarade Jesosy Madagasikara, Tous Jesosy mandrakizay Allemagne, Lovlitina France, dia tonga soa ihany koa Asan'ny Apôstôly Rahalanay Madagasikara, Artisanay de Madagascar, Lina France, Marie-Jo États-Unis, Androandry France, Mario Lali Koweït, Angèle Pagès France, tonga soa Geneviève Andriamananjara France, Jessica Patitsy France, dia tonga soa ihany koa Angela Arvelo any Oman, mba tadidiko amin'izay fa i Sharon io i Mbony Zilda Koweït, Razana Monika Koweït, fambeazana fitahina Madagasikara, Erika Rak France, Mapiona France, dia tonga soa Nambiny Tsomakrina Koweït, Jesosy Noeriko Yamio Koweït, Sandola Koweït, Yama Koweït, Alléluia, Jesy Sorana Kodanila, Angolirina Andrinasolo France, Christina Sara, iza moa Christina Sara tsy efa nanoloatra teo izy fa tsy tadidiko, mbola tsy tadidiko tsara, mialatsiny. Ferana Rakoto France, Jesosy Mpandresy mihaja Madagasikara, tonga soa zay ngambany mbola teko raha misy mbola tsy voatonona teo, tonga soa daholo nareo dia maharetatra amin'ny farany daholo tapaka moa fantarantsika indray maly mino nefa efa nisy voarainareo ihany tao anatiny raha jerena zany dia efa nisasaka ihany koa ny famelabelarana maly donc tsy maninona foa zany efa zatritsika nareo tsy efa zatra le tapaka dia rehefa tembotembola tsy tapaka dia notsika tsara zay voaraintsika tsara. Itody Raoniso France, tonga soa ianareo rehetrarehetra, halleluia. Miro zatritra aloha ary tendoro tsika hivavaka ametraka amin'ny fotoantsika am-pelataran'Andriamanitra. Tendao mampanosotsika ny anabavintsika $100, izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ny androany ty ametraka amin'ny fotoana eo am-pelataran'Andriamanitra fa ilaina ny ametraka amin'ny fotoana eo am-pelataran'Andriamanitra. Itopary $100 anao avy hatrany ny fitenenana. Halleluia, mankasitraka pasiterana ny fitenenana, tain'i Jesosy pasitera le tain'i Jesosy tika rehetrarehetra izay manaraka sy mpiaino vavaka fiambenana. Fiadanan'i Jesosy any hanapaka mitokany tranontsika rehetrarehetra n'aiza n'aiza anao mihaino ity fandaharana ity, mirary ny fanatrehan'Andriamanitra, natrika ianao, natrika mitokany tranontsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Dao ary isika ihany vavaka napetraka amin'ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Jesosy mahalalana eo misaotra anao izay satria mbola mino an'izao fotoana anio izao. Fantatrea Jehovah tsy no ny herinay ny tanjaika efa no ny herinao masina. Misaotra anao satria teo anao ny Bibla sy ny tantana anay nandritra ny tontolo andro. Raha tsy teo ianao dia tsy toy izao anay. Misaotra anao satria namondrano fo fa soavanao mbola ahafahanay mivavaka eto amin'izao fotoana izao dia menao anao ny fisaorana sy dera voninahitra dia sandatria ho anao rery ihany Jesosy malalo izao fotoana izao dia tsy miafina aminao ny hitahitanay rehetrarehetra, indreky izay ny vonjenao, indreky izay nitantananao, indreky izay nitiavinao Jesosy malalo. Mbola mangeta hita ny teninao te halala bebe kokoa, te hianatra bebe kokoa
koa Jesosy malala ny sitraponao iny ampelantananao ny fitaovana rehetrarehetra izay hoentina mpanomponao ahafahana hihaino izany Jesosy malala dia raha kofa mirano ao Jesosy ny fitaovana rehetrarehetra izay hoentinay ofina ny rano masina tsy ambinina tsy manankely fanatrehana rehetrarehetra tsy ambinina tsy manankely amin'ity fandaharana ity dia mangataka ny fanatrehanao Jehovah Andriamanitra anatrika ny tokany trano rehetrarehetra ninina fanatrehana ratsy izay mitady mipotika fifantohana motika ny connexion fatifatongany amin'ny rano Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao tsy ambinina tsy manankely tsy manam-pahefana fanatrehanao Jesosy angatany anatrika isambatan'olona amin'izao fotoana izao ary mangataka ny rano andrakotra ny fitaovana rehetrarehetra andrakotra ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao Jesosy malala dia anao any anositra ny mpanomponao raha ilaza ny teninao anao any anositra ny mpanomponao mba ho latsika ny fony rehetrarehetra raha kofa miranomasina ny fony rehetrarehetra mba ho tanolonaka andray ny teninao Jesosy malala tsy tahaka ny dirana eto ny voana eto fa samby hoe andray hery ankatovina ny teny izay hoentin'ny mpanomponao amin'ity androany ity dia ankingy ampelantananao sany mivavaka izany misaotra raha io misandrata amina volonao Jesosy malala o alleluia amen. Alléluia, ankasitraka indrindra ny ranavavitsika $100 tao anatin'izay vavaka izay netiny izay afaka matsiro. Andriamanitra manankirepasaovana ny amaly fitianao tombosa dia mitombo fahasaovana hatrany $100. Alléluia. Tany tompo sarindra raingo ao Madagasikara izy mivadiny ao izy rarany asina faberazana kadapa Koweity tonga soa zay aloha nitako eto tahiny tompotsika menakavy ieno ilitsika hitra amin'ny tenandroany tsika rehefa aveo ranavavitsika rodina nitondratsika anaty tenin'Andriamanitra rehefa aveo andoloantsika eno hira. Alleluia. Misy hira nafinaritra ity entina ilazana amintsika fa ity fiainantsika ity dia fiainana mandalo. Alleluia. Fiainana mandalo ity fiainantsika ity ka aloha metraka ny fiainana ampelantanan'Andriamanitra ray avana fa raha impimaso io dia fa tsy hitsika rehetrarehetra reto fandalovana neto andao totsika tiry ty tany tompo soameva mbola tsy narabeko teo soameva tonga soa soameva miria efa narabeko teo tany tompo daholo tsika rehetrarehetra meno finaritra daholo ihany isika menakavy. Mandalo tani fandalo vatsy ulu hafala fatsika olombelo ambony tany nambarin-janahary loko avao tsy mitovy vola sy harena tsy toviza anjara mandaharan-janahary ratsy ay misy ty ambane misy ty ambone ao ty hilianene tena tsy ome aninjaraike faraha raiky toy itoviza fafatesa raha tsy azo iolira tsy azo iala hasia avoka tsy maintsy mandeha namana molana tsy mana ka ino mampiavotsy any ao mifankady aloe eretsereta zikalongo lahambo veloe andiniha endao ty aliali zikareto tsy olo mpifantahamba na foti na maity tsy misy olo hafa hatao ino fiavona zao tsy harea milongoa fanampea mifamonjea tirahantane mandalo fa aloky abie mati antoke lai haromanao atie
ambovelo mifampikinia mifandrafy mifanozo mifanaototsaratsy nefa lafa misy maty malahelo mitomany da mimbola velo ny fanaovava tsy fandevinaty zanahary tsy azo anaova kolikoly tsy maintsy alainy rehefa tonga ny lera tsy mampilaza mialoha tsy voavidimbola tsy azo anaova ferafera ndray haro miliaridera ka manin'ola mitamba tsy mifankampialongo e Alleluia. Tsara le hira moa zany a de nataoko kokoa nataoko mihitsy ny iriny androany mba fotoana anaovana an'izao iny. Alleluia. Ho antsika malagasy fa mikorotanytsika malagasy irany manaly iny a groupe manaly a de ny titran'le hira hoe ino moa izy teo inona moa titre izy teo tany fandalova ohatry hoe tany fandalovana zany fa tany fandalova ny titran'iny. Ilayntsika malagasy ny iriny zao a fa tsika malagasy mitady ifamono entina mbavaka tady ifamono noho ny adina politika de mila mifankatia ny malagasy, mila mivavaka ny malagasy fa tandondomondoza ny firenena. Ary za manokana tena matsapa hoe tsy ampy fotsiny ny fitoriteny, tsy ampy ny fitondranam-bavaka fa tena ilaina. I Davida ry havana rehefa tao amin'ny baiboly Davida mpanjaka, de Davida mpanjaka zany tokony tsisy nizaniza tadidinareo fa i Heroda rehefa misy miteniteny taloha tonga de tapaka mihitsy aloha na mpaminany aza no miteny eo. Fa i Davida nanariny mpaminany atao hoe Natana. Tsy ampy zany ny fitondranam-bavaka nataonareo hoe hitondram-bavaka manao tsy mety Davida de hitondram-bavaka fotsiny Natana ny amin'ny tempoly. Tsia lasa mihitsy Natana niditra. Ary resaka momba zany tsika mitoroteny androany mino aho fa tena nanariny Natana Davida na de mpanjaka aza satria tandondomondoza ny firenen'i Israely ry havana malala. Manainga antsika rehetrarehetra toy izy ny fitondranam-bavaka fa ratsiratsy ny fandehan'ny fiainantsika Madagasikara ary miditra nitongotra ilan'ny Madagasikara raha mifandiniako azy efa tafiditra anaty krizy tena mampitantana be. Ary mbola mihoatra noho ny krizy misy hatramin'izay misy fotoana koa mba mandinika kely ara-politika ihany tsika mba mandinika ny zava-misy fa de
mitahiny tompony antsika rehetrarehetra, mitahiny tompony eny Madagasikara antsika, ny malagasy madinika efa ao anaty fahantrano ndraiky dia mbola mifamoniko, tsy mety zany. Mitahiny tompontsika rehetra ka ilaina iniriny tsy samy hofaty daholo na mainty na fotsy na manana na tsy manana, ary rehefa maty samy tsy maintsy hanao ihany alahelo ihany, fa rehefa velona nefa mifanosana ka androtsika hivavaka foana ho an'ny firenentsika fa adiditsika koa zany. Zay no elary mbola tsy voaravako lovilitina efa narabaiko tonga soa i Suizelle koa vitako teo ao Suisse, dia Versilina avy narabaiko teo efa nareo daholo ihany ange. Olgaran Rousseau, ny ana maheno soa Italia, Olgaran Rousseau, Koety tonga soa. Ato zany na Versilina na Selina Rosemina na Ida Rosemina, izy daholo ihany reo olona ray daholo ihany reo hitanareo reo Geneviève Randriamananjara, Irany Manaly iny Fandalova. Tsara be le hira ozy maheno soa, tsara le hira. Noélie Fantou tonga soa ihany koa eto France. Mami Koety velona tsy mifanonosy menaka, maty voara malala, marina mihitsy zany. Ndao ary hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika, ndao mpanjotsika ny anabavitsika Rodine Marie, halleloia, izy nitorantsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany, dia meno finaritra daholo tsika rehetra ka rehefa vita ny toroteniny dia velony tany ny tenako mamelabelatra ny ten'Andriamanitra tahaka ny mahazatra. Ao ambadibadika ianao sady mitondra mabaka ihany reo mba tsy ho tapaka indray ny fandarantsika. Hatreto aloha mbola tsy misy signalina hoe mety ho tapaka, tokony hatratra amin'ny farany. Mitahiny tompo Rodine anao ny fitenenana. Halleluia, mbola faly miarahaba pasteur ny tenako amin'izao an'izao, dia miarahaba ontsika tsirairay avy koa mpanaraka izao fandaharana vavaka femenina izao. Dia fifaliana ho anahy hizara ny tenin'Andriamanitra amintsika androany izao, izay entintsika hifampahery ary entintsika hifikirantsika amin'Andriamanitra. Dia ny tenin'Andriamanitra izay resintsika eto dia hitantsika any amin'ny Korintiana 2:5 resintsika amin'ny 8:20 ka hatramin'ny 9:20. Korintiana 2:5 resintsika amin'ny 8:20 ka hatramin'ny 9:20. Raha ny arana hita dia nivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinana n'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Halleluia. Tena mazava be tokoa ary ava malala izany tenin'Andriamanitra izany. Eto moa ny tenin'Andriamanitra manino manambara amintsika tsirairay avy. Irika solon'i Kristy izahay ofokizy. Iza moa irika solon'i Kristy? Atsika izay efa nandray an'i Jesosy Kristy. Atsika izay efa nahareny ilay filazantsara nanaiky hihavana amin'Andriamanitra io, atsika ilay solon'i Kristy. Hanambara fahamarinana, hanambara filazantsara, handeha hanampita ny hafatra avy aminazy, atsika izay efa nandray an'i Jesosy Kristy. Tahaka izay koa atsika rehetra izay tonga amin'ity fandaharana vavaka fiambenana ity. Hitantsika ity fandaharana vavaka fiambenana ity tsy natatao azy fa amin'ny alalany fanahy avy amin'Andriamanitra noho ny ireo pastera ratsy mampiony izay nanaiky natany Andriamanitra fitaovana izy ireo.
ary efa resy lahatra hanaradian'Andriamanitra. Rehefa nanaiky izy ireo dia nanino? Nandeha zareo. Ny rahan'Andriamanitra nitory tamintsika. Atsika rehetra izay miaino ity tenin'Andriamanitra ity, atsika rehetra manaraka ity fandaharana vavaka femedina ity, dia izay nanaiky an' Jesosy Kristy naheno afitra filazantsara resy lahatra izay nientin'izy ireo, dia iraka Jesosy Kristy izy ireo natonga zareo nitory tamintsika ary resy lahatra atsika nanompo an'Andriamanitra. Eto amin'izay hitantsika atsika isan'andro mitory ny tenin'Andriamanitra eto, mifandimby eto noho nino? Tsy avy amin'ny pastera Rado, tsy avy amin'ny mampiony, fa iraka Jesosy Kristy, solon'ny Jesosy Kristy atsika iraka avy amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra nanome zanany lahatokana izay tsy nanana fahotana, izay olona marina ny rahan'ny Andriamanitra hamonjy antsika, hanafoka antsika tamin'io fahotana izay nataontsika io. Tamin'io tsy niekentsika tenin'Andriamanitra, tsy niainontsika tenin'Andriamanitra. Rehefa nareny filazantsara atsika dia resy lahatra. Vokatra avy tamin'i Jesosy Kristy izay ny rahan'Andriamanitra hanafoka antsika amin'izany fahotana zany. Raha navelan'Andriamanitra atsika tamin'ny fahotana izay nataontsika, navelany atsika, tsy nalefa ny zanany, mety tsy toy izao atsika, mety tsy fankahita teto atsika, fa kanefa avy tamin'i Jesosy Kristy nahatonga atsika mifandray isan'andro io. Dia ny rahan'Andriamanitra izy ireo mivady hitony ny tenin'Andriamanitra. Eto amin'izay koa, rehefa nitony ny tenin'Andriamanitra dia resy lahatra atsika, eto koa atsika solon'ny Kristy koa atsika rehetra, hiala amin'ny fahotana rehetra, hiala amin'ny tsy fahamarinana, mba hanafoka atsika tsy tonga any amin'ny fahaverezana any. Satria iny fa toy izao izy nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, izay nomeny zanany lahatokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy. Mihinan'i Jesosy Kristy ve isika? Vao hihavana amin'Andriamanitra ve isika? Satria hitantsika eto ny tenin'Andriamanitra hoe mangataka indrindra aminareo hoe nihavana mangataka indrindra aminareo hoe nihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa natao ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinana. Atsika ilay be fahotana atsika. Raha nandinika tamin'ny Adama sy Eva nanino tsy nanaraka tenin'Andriamanitra, tonga ozony tamin'izy ireo ka hatrany antsika amin'izao fotoana izao. Vokatra tsy fanarana tenin'Andriamanitra. Malahelo Andriamanitra, ataoko akory ry zanako reo izy Andriamanitra. Nameny antsika ilay zanany lahatokana mba hamonjena antsika, satria tiany antsika. Fitiavana mandrakizay fika izy hitiavako anao fika izy. Tiany Andriamanitra atsika nanomezany zanany lahatokana mba hanala antsika amin'ny fahotana iny, hanala antsika amin'ny fahaverezana iny, hanala antsika amin'ny fahoriana iny. Hitantsika amin'izao fotoana izao tena ory antsika eto ambonin'ny tany, tena manana fahoriana ary mandaly ihany antsika eto ambonin'ny tany. Tonga fahafatesana rehefa malala oezaoeza no azahoantsika fiainana mandrakizay raha tsy mihavana amin'Andriamanitra atsika. Sambotra izay mpampihavana fika izy, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Raha tsy mihavana amin'Andriamanitra atsika, tsy tonga zanak'Andriamanitra atsika. Raha mbola anaty fahotana atsika, raha mbola anaty filalavan-dratsy atsika, tsy tonga zanak'Andriamanitra. Raha manaraka ity tenin'Andriamanitra mamaky amin'ny 5:5 any atsika,
tena tsara tokoa zavatra tenen'Andriamanitra any. Manana iny tanàna voarafitra n'Andriamanitra antsika aiza any an-danitra. Any an-danitra izay voarafitra n'Andriamanitra izay tsy natantanana antsika fa Andriamanitra nanao azy. Atsika eto ambony tany mbola mikofoko antsika, mbola mitady itsika, mbola mandraiky aroa antsika rehefa hagnano trano antsika. Fa atsika rehefa tonga any an-danitra efa tsy magnano trano fa efa vitan'Andriamanitra zany. Raha manana fihavanana amin'Andriamanitra, manahoana moa hiavana amin'Andriamanitra zany? Hoy izy Joana Mpanabatisa izay manao hoe mibebaha ianarivoka izy efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izay misy atabatisa avika izy legniny hovonjena, fa izay tsy mino avika izy hialohana. Raha tsy mibeboka atsika rehefa malala, mbola milalao amin'izany fahotana zany, mbola manao ratsy, mbola tonga amin'ny fijojojoana, dia tsy tonga amin'izany fiainana mandrakizay izany. Iza moa ny lalana izay hakarantsika any an-danitra? Efa tsy Jesosy Kristy. Eto andao antsika hiavana amin'Andriamanitra, andao antsika hiavana amin'Andriamanitra, hiala faharatsiana, hiala fahalalaovan-dratsy. Raha andeha hiady antsika eto ambony tany, hitantsika indrindra ny Madagasikara antsika rehefa malala anaty korontana amin'izao fotoana izao. Hiady ny olo hitonga io Madagasikara antsika io, hitonga vahoaka, hiady sezy, mifamono, mifanipaka. Anefa raha eto ambony tany tsy maharitra ela fa any an-danitra no ahitantsika fiainana mandrakizay. Eto amin'izay ny ten'Andriamanitra dia milaza any amin'ny Petera voalohany toko 4 andininy 7 dia milaza hoe fa ampy izay ny andro afaka izy lasa ho nanaovana ny fanaony jedilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojoana sy ny fanerian-dratsy sy ny famamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroan-toaka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Eto amin'izay miteny amintsika efa nandray amin'i Jesosy, aza manaraka reny eky, manao filalaovan-dratsy, mandeha amin'ny fisotroan-toaka, amin'ny fijojojoana, fanompoan-tsampy, fady indrindra amintsika kristianina izay efa nandray an'i Jesosy Kristy. Hoy izy hoe raha misy ao amin'ny Kristy fika izy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, efa tonga olom-baovao. Efa olom-baovao antsika efa nandray an'i Jesosy Kristy. Efa manana trano izay voarafitra any an-danitra antsika. Efa manana izay fiainana mandrakizay fahasambarana, fifaliana, tsy misy alahelo, tsy misy mitomoainy, tsy misy fitarenana any an-danitra. Andeha isika hihavana amin'izany Jesosy Kristy izany, mba hahatonga antsika ho zanany ary handova izany fanjakan'ny lanitra izany. Andeha antsika rehefa malala hihavana amin'Andriamanitra. Tena hijoako vavolombelona amintsika tamin'ny 2016 zaho rehefa nahatsapa ny tenako tena tanatin'ny tsikonaty zaho tamin'izany fotoana izany. Tena tanatin'ny tena tsikonaty ary tena tsy azo fiainana mandrakizay izany. Raha satria nivafoka tamin'izany fotoana izany fa mbola nahary zavatra izay tsy mety nataoko. Fa kanefa zao dia mbola famindrampon'Andriamanitra. Matoa ana mahareny tenin'Andriamanitra eto isanandro, matoa ana mbola manan-tsofina, manan-maso, manan-tongotra, mbola manana fofoneny, mbola famindrampon'Andriamanitra, mbola mahareny tenin'Andriamanitra izay afafa ny mpanompo n'Andriamanitra rehetra isanandro, mbola fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Tsy tiany antsika ho very fa tiany antsika hahazo fiainana mandrakizay. Izany rehefa malala tenin'Andriamanitra izay afafa antsika eto, iraka Jesosy, iraka izahay fa solon'ny Kristy handeha hanambara ny fahamarinana. Ity fandaharana ity dia entintsika ho any an-danitra, hany an-danitra raha mandray teny izay afafa ety isanandro antsika dia
hitonga antsika any an-danitra. Izany ny ten'Andriamanitra izay iresintsika eto, tsy soa ho an'ny pastera raty, tsy soa ho an'ny mampiony, tsy soa ho anay izany, fa ho antsika rehetra izay mino an'i Jesosy Kristy, mandray azy ary manana fahatikana, tsy manana tahitra eo amin'ny zavatra rehetra izay lalaovantsika, fa any an-danitra no eritreretintsika isanandro. Izany ten'Andriamanitra zany dia tonga fampaherahery ho antsika, fa Andriamanitra momba antsika foana isanandro, miaro antsika foana izy ary mamonjy antsika foana izy amin'ny ratsy rehetra. Dia voninahitra reny ho an'Andriamanitra, fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy. Misaotra na ny aina hatramin'ny farany ary misaotra mankasitrika amin'ny pastera koa nanome fitenenana, dia tahin'i Jesosy itsika rehetra. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavy Rodiny, tena mamy be mihitsy ny toriteny a, tena lasondrina be mihitsy meno an'izy, tena misaotra fa tena mahafinaritra be ny toriteny ary tena mampahery be ny toriteny a. Dia Andriamanitra manakaipasaomina ny amin'ny fitianao a ranabavy Rodiny, tombositra dia mitombofa saomina trany, dia misaotra nareo rehetra koa mankasitraka andreo ampakasitrahana ataonareo, dia mampahery andry zareo foana. Alleluia. Korinthy amina faharoa toko 5 andininy faharoapolo sy faraika ambiroapolo no noraisiny ampahezina antsika androany. Fa ny tompo zay mbola tsy voarabako zao neny rahatarina Marie-Charline zao mbola tsy narabeko teo tonga soa ianao. Izy koa mety mbola tsy voarabako tao ambonimbony tao. Antsika rehetra any no vezivezy teo kay tonga soa daholo. Korinthy amina faharoa toko 5 andininy faharoapolo sy faraika ambiroapolo aminaran'i Jesosy. Koa dia hiraka. Misy hiraka io dia misy kely ery amin'ny misy ray kely eo dia ery ambany ery midika hoe hiraka dia ambassadeur. Ambassadeur. Avakeo zany dia hoe koa dia ambassadeur solon'i Kristy zay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'i Kristy zay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ane anareo. Izay tsy ahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho anany kosa isika. Alleluia. Ambassadeur. Ambassadeur zany hiraka maneho an'ilay mpaniraka. Misy zao ambassadeur malagasy fa mipetraka eto France, mipetraka any États-Unis, mipetraka any amin'ny toerana rehetra izay misy masuivo. Dia izy iny maneho any Madagasikara. Matetika moa ny Afrikana sy ry zareo tany Arabo ireo ny tena maneho an'izay. Izy rehefa tia andafy ary dia akanjo Afrikana ianao fany. Rehefa tia andafy ary na tia France ary izy dia akanjo rebareba be an'ny Arabo ny anaovany. Zany hoe ohatra mahita olona any amin'ny zareo ihany zany. Ary izy iny koa dia mazava azy tsy mitombina mihitsy zany hoe ambassadeur malagasy dia tsy mahay miteny malagasy fa frantsay ihany ny hainy. Fa tena iny mihitsy maneho an'ilay mpaniraka, maneho an'ilay firenena malagasy, endrika malagasy. Fijorona tonga dia mihitsy hoe gasy ity fa tsy hoe vazaha fa tenena fotsiny ambassadeur ny Madagasikara. Ny ambasady Amerikana misy namako izay taloha mpahandro cuisinier-ny ambassadeur Amerikana ny Madagasikara izy. Ela be mihitsy zany. Dia teneniny hoe ny sakafony zareo ireny tsisy avy ao Madagasikara fa entina amin'ny roplanina avy any États-Unis daholo hatramin'ny rano sotroina. Hatramin'ny rano sotroina tsy mividy rano any amin'ny tsy manao course any Madagasikara zany le. Fa hatramin'ny rano sotroina avy any États-Unis. Boîte de conserve rehetrarehetra vany. Ny ovy, karoty, navet, rehetrarehetra hatramin'ny menaka avy any États-Unis daholo. Tena mara zany teko alao zany. Zany hoe io olona io zany any amin'ny tanintsika fotsiny
fa ohatrany any amin'ny taniny any izy ny zavatra any amin'ny taniny daholo ihany no hoaniny zany zao tena ohatra tsara mihitsy amin'izany hoe ambasadora dia itsika kory avako dia zao ambasadora solon'ny Kristy itsika irak'Andriamanitra isika ambasadora Andriamanitra any amin'ny Jaona isika izay jery tany amin'ny Jaona 2:20 any Jesosy dia tena miteny manao hoe amin'ny Jaona 2:20 dia paraiky ambinifolo tsy voatery raisinareo kory ty fa ilay ampandehanana fotsiny ty ndraisiko hoe ary ndray Jesosy taminy fiadanina ao anareo taka nany raha nyray aho no irahako anareo kosa zany hoe zao zany Andriamanitra zany a naniraka an' Jesosy zao ny atao dia iny ndray tenen'i Jesosy zao ny atao ary mbola piko ary le izy any amin'ny Joba 3:30 landalina kokoa ndray zany ty zavatra ray ty Joba 3:30 andininy 7:20 dia milaza toy izao manao hoe raha misy anjely ho mpanalalana ho azy iray amin'ny arivo anoro izay tokony alehan'ny olona Andriamanitra zany maniraka anjely anoron'ny olona lalina tokony alehany anankiray fotsiny amin'ny arivo ny alefan'Andriamanitra rehefa taty arina tonga amin'izay koa Jesosy te amin'ny testamenta vaovao dia Jesosy ilay tsy naniraka anjely intsony fa Jesosy a naniraka antsika tsika indray zany zao a amin'ny maha-ambasadora atsika dia tsika no mandray ny asa izay nataon'ny anjely mpanalalana atsika amina ny anjely no mpanalalana atsika amin'Andriamanitra dia Jesosy a mipanalalana atsika amin'Andriamanitra dia napetraky Jesosy amintsika indray zany ny amin'ny maha-ambasadora atsika tsika indray mipanalalana ny olona amin'ny Jesosy alleluia zay le anjara asatsika asan'ny anjely io asatsika tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia anjely mihitsy ny tonga eo amin'ny olona mampianatra azy ny lalana tokony alehany manoro azy ny lalana tokony alehany dia ny lalana araka an'Andriamanitra zany no mahatonga antsika tsy tokony hafahafa isika mpanompon'Andriamanitra amin'ny fanoroana ny olona taloha ngery avako rehefa manoro ny olona zany Andriamanitra tena rehefa tsy mety atory ny olona tena mandefa menarana Andriamanitra manaikitra mandefa rety mandringa an'Andriamanitra rehefa tsy mety mihaino ny olona tsy mety mihaino ny anjely ny olona andefasan'Andriamanitra mosary andefasan'Andriamanitra amaizana anazy any ny tokony tsy tokony ampiafahafatsika rehefa mpanompon'Andriamanitra isika anoro ny olona amin'ny fomba rehetra ny lanina makadanitra ny fomba fitoriana io fitoriana io a ray avako malalako dia tadidio fa Jesosy a rehefa mitetỳ tany Jesosy dia nitafy a Andriamanitra izy fa nitafy a ny maha-olombelona izy dia Jesosy nanana fihetseham-po ny fihetseham-pontsika rehetrarehetra tao amin'ny Jesosy daholo misy fotoana Jesosy ary matetika ny ankabetsahan'ny fiainan'i Jesosy dia faly misy fotoana Jesosy malahelo ory dia ory ny fanahiny misy fotoana Jesosy nitomany rehefa andeha hanangana ny Lazarosy tomany nefany a Andriamanitra misy fotoana Jesosy noana dia tena noana ohatra antsika noana io fa tsy hoe Andriamanitra izy dia tsy mety noana fa tena nitafy nofo dia nitafy ny manana toe-panaraka an'Andriamanitra izy fa ny aina tahaka atsika ihany koa izy dia manana fihetseham-pontsika sy ny zavatra rehetra iainantsika ny ainatsika iainan'i Jesosy faly izy malahelo izy oneny izy misy fotoana izy etitra ngera va na Jesosy efa mampianatra ny mpianatra zany koa hoe mpianatra efa mangovotra mbola tebebe te aiza ny finoanareo kely finoana ary misy fotoana tena tezitra Jesosy
ary zay zavatra tiako ampairezana antsika mpanompon'Andriamanitra androany. Indraindray misy olona mieritreritra mihitsy hoe rehefa mpitory filazantsara dia ohatr'izao foana tokony fo tena ry havana tsy mety ho ahy io. Tena misy fomba fiteny ny fiteny dia tokony hifanaraka amin'ny ao am-po. Azonareo misy fihetsem-po zany, manaraka amin'ny fihetsem-po ny zavatra mivoaka ety amintsika. Mariako ny fa tsika dia mila mitazona an'izay fihetsem-po zay ihany fa tsy kory tsika andeha hiady an-tsena. Ohatra zay tena zany zao hoe tiako ianao, dia tsy tena tiako ianao hoe fampiarahana amin'izay tiako ange ianao malalo tiako ange ianao azonareo atao mifanaraka. Jesosy misy fotoana teo amin'ny kianjan'ny tempoly fantatritsika tsara fa tena noravaingy. Ohatra reny olona mandrava baly reny zany Jesosy, nakorotany daholo sady pesitra izy fa maninona ozy izy ny tranon'Andriamanitra ataonareo trano firenen'ny Jolay mitakataka narotany daholo ny latabatra fanakalozam-bola. Jesosy zany nanana an'izany toe-po niovaova teo amin'ny fiainana zany tamin'ny maha olombelona anazy sy Andriamanitra anazy. Isika ry havana betsaka no rehefa tsika le mananatra iny ary misy olona tena mahafianarana dia tsy vita le hitanao azonao misy rahalahy zay fantatro dia izy io zany foana ny fiteniny azonao. Misy fotoana na inona na misy fahadisoana izy na misy fahamarinana dia anazavazavatra izy azonao io masy azonao tsy mety misy kely zavatra nataonao kosa azonao zany ety mialatsiny aminareo azonao zay azonao ny anarany. Tsika dia zao irakitsika io misy fotoana azotsika mitambitamby ny olona, misy fotoana ny olona tsy voanatritsika mitambitamby, ary misy fotoana tsika rehefa mandravana zany faharatsiny zany misy fotoana tsika tena mandravarava mihitsy. Any moa tonga tsika rehefa manao midélivrer manao délivrance dia ohatry ny olona masika miala aminaratra na zavaka teny amin'ny dibo azonao miala moa ianao maninona ary le olona ampijalianao ny devoly izy moa zao ny anaranao devoly tena tsy anarana mihitsy ianao zany fa maninona ary le olona ny ampandana moa anea ndana mivoaka ndana mivoaka zany devoly keliko zany ndana moa tsy zany. Eo ianao mandray an'le toeranao, mandray an'le zavatra tokony ataonary mitenitsika foana hoe ny obolona dia miteny tsika dia tokony hamita ny asan'Andriamanitra. Tahito mpihaja-domona aloha tonga soe haja-domona efa lasa ny kolianao lasa pakomalina ao beziny adiniko na ndefa mesazy tamin'ny haja-domona. Isika efa nametrahan Jesosy an'izay hoe amin'ny maha-ambasadora antsika izay ry havana. Ary Jesosy zany manilaka fotsiny zao atao. Io zavatra tiany Jesosy atao amin'ny fanaovana anazy tamin'izy teo. Iraka nomena antsika, tsika tsy afaka hanovan'izay. Mila amin'ny maha-ambasadora antsika zany. Ny anoranan'Andriamanitra antsika dia ataontsika izay hatanteraka an'izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indray masy ny olona dia misy olona mihitsy rehefa mba mahay rery vaika iny ianao mananatra olona dia tonga dia olona tsy ohatrany tsy izy zany tena moramora zay nefa le izy tenenina mora. Misy zavatra zany volume 2 dia efa mampitony an'io fa misy volume 10 vao mampitony an'io. Misy ika ry havana tena fahazaran-dratsy tsy tara ianao ka tsy tara be kory fa taratara kely fotsiny. Misy zany zavatra tena tsy ho voarain'ny olona mihitsy. Raha zay azonao efa hoe azonao
ary tsika mila mieritreritra foana ty teny eo amin'ny obolana ty mampieritreritra ty teny eo amin'ny obolana obolana toko fateno amby folo andiny fafito amby folo ny iraka ratsy a ny iraka ratsy fanahy idiran-doza fa ny iraka matoky de efa melombelomana ny dian'efa melombelomana io de hoe fanasitrana ny re ambany ary ina moa ny iraka tsara sy iraka ratsy na iraka ratsy a sy iraka matoky mazava aloha tsika tamin'ny voalohany fa tsika ny iraka ambasador tsika ahoana ny tsarana n'ilay iraka na ratsy fanahy izy a na matoky ratsy fanahy izy ratsy zenany raha anazy kory no aseny ataon'ny olona ohatra zao teny aseny mivilany amin'ny akavana ny olona io toy izy ianao ndanare any amin'ny akavy fa tsy maninony zany e iraka ratsy ianao zay tenen'ny olona manam-pahamasinana de anao teny tsy maninony zany rehefa tsy fahasoavany zao fa tsy isy an'izany fa ny andandro iraka ratsy fa ny iraka matoky de le ambasadora matoky lay tena mitendry zay nampitenenan'Andriamanitra azy inona moa asonao inona moa nasen'Andriamanitra tenentsika ny asen'Andriamanitra tenentsika de baiboly petera voalohany vakindrana babitsika teo petera voalohany toko fa efatra hoa le vakindrana babitsika rodinina teo petera voalohany a toko fa efatra andiny fatelo ho ten'Andriamanitra da eo akiko ny le petera voalohany toko fa efatra andiny voalohany mihitsy koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy de aloha mba ho fiadinareo koa izany satria izany fa izay niaritra tamin'ny nofo de vapaka amin'ny ota mba tsy andaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona itsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ampy zay ny andro sisa ny andro lasa nanaovana fa ny jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijerojejony ny fanarian-dratsy ny fimamony ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanompontsampy zay fady indrindra inona moa ny azavaina amin'izany elao ny fahotana mialao ny fahotana re avao mandra-pahovintsika ny janonao anatin'izany fahotana zany ary miandro teny takiny ahoany tsika iraka tsara fanahinao sa iraka ratsy fanahy zay tenenako anareo teny ampanomboana teo hoe ity asan'Andriamanitra ity a zany ambasadoriny Kristy zany tsy mora zany ambasadoriny Kristy zany tsy mora zany tsy mora ngeravana zany miteny ny sitrapon'Andriamanitra voasokatra ny vavan'ny Jaona mibebay anareo fa kaiky ny fanjakan'ny lanitra ny olona rehefa mbola eo ampakafizana ny fiainany eto amin'ny tany mihitsy no teneninao elingelenina amin'izany hoe mibebay anareo fa kaiky ny fanjakan'ny lanitra teneniny Jaona mpanao batisa ny mpanjaka ianao izy izy a miaraka amin'ny vadin-dralahnao ma izy satria raha Jesosy te de nitenenin' Jesosy zany ary raha itsika kosa ny ambasador ho tenenitsika hoe zany sa tsy ho tenenitsika eo ny masarotra an'le izy ary eo ny mahatonga antsika voatsara na iraka ratsy tsika na iraka matoky betsaka ny olona ny mpanompon'Andriamanitra matahotra ny teny sy ny ananatra sao tsy tian'ny olona za miteny anao misy fomba fiteny zay alao alam-bahoaka alao alan'andrina toy zay alam-bahoaka fa ao amin'Andriamanitra alao alam-bahoaka toy zay alan'Andriamanitra zay maratsy ny plasitsika ambasador misy fotoana antsika tsy mitory zavatra tsy tian'ny olona ary tsy ahitantsika sitraka aman'olona ary tsy azahoantsika bravo aman'olona raha mbola fananarany zany tsy azahoana bravo aman'olona zany raha mbola famotim-potehanao sy famotsym-potsehanao ny fahotana sy ny filan'ny nofo rehetrarehetra zany tsy mety amin'ny olona zany ary zary lasa ohatrany rehefa mitory an'izany ianao de ohatra ny jerijeren'ny olona fa nga de tsisy toriteny afa-tsy zany misy ka be de be ny toriteny ankoatran'izany fa inona nanyrahanyilay mpaniraka atsika kony tsy niaran'ny olona amin'ny ratsy kony tsy iaran'ny olona amin'ny ratsy fanaony ary indrindrindrindra ampiavana ny olona amin'Andriamanitra fa indro ny elokareo ny hevitra mampisaraka aminareo ny Jehovah Andriamanitra ka de tsy mihaino anareo
inona ny tanjotsika eto amin'ity fiainantsika ity fa tsy nihainon'Andriamanitra tsika ve betsaka ny taraina elabe azay ny papaka tsy tsisy valina nefa Jehovah zao ny teny atsio dia ho valiko ianao ny programan'Andriamanitra amintsika niazotsika no ele ary Jesosy mihitsy ary ny teny tsy mangataka akory eny ianareo dia efa fantatr'Andriamanitra fantatry ny rainareo zay ao an-danitra zay ilainareo raha ny tena marina antsika tsy mila akory mangataka miantsoantso sy midradradrada sy mitarina amin'Andriamanitra fa ny helokareo sy ny tenin'Andriamanitra ny hevitra mampisaraka amin'ireo ka dia tsy mihaino ka dia lasa mifanalafotsika dia lasa tsy mpiavantsika lasa mpifahavalotsika fahavalon'Andriamanitra ny olona ty fahotana tanjon'Andriamanitra dia zao aiza daholo ny ambasador ndana ampiavano amin'Andriamanitra ny olona ndana ampiavano amin'Andriamanitra ozy Jesosy amin'ny matotoko 5:5 sambatra ny mpampiavana fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra ny tena atao hoe zanak'Andriamanitra zany dia ny olona mpampiavana ny olona amin'Andriamanitra izy tsy hoe sambatra ny mpampiavana eo ihany hoe mampiavana ny mpiavana mba tsy ady manelanelana fa ny tena tiana tenena dia sambatra ny mpampiavana mampiavana ny olona amin'Andriamanitra satria ny relation antsika amin'Andriamanitra io tsy milamina io noho ninona noho ny fahotantsika mila miavana amin'Andriamanitra tsika ravana mila miavana amin'Andriamanitra tsika zavatra tokana ny ahafahantsika miavana amin'Andriamanitra zaketsika aloha hijery Kolosianina bokin'ny Kolosianina toko voalohany 2:20 ny ten'Andriamanitra manao hoe sady izy Kolosianina bokin'ny Kolosianina toko voalohany 2:20 sady izy no ampiavaniny ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana nanaovana fampiavanana eny hoy za no fampiavanana izany na ety ambonin'ny tany na any an-danitra ny rahan'i Jesosy latsaka teo ambony hazo fijaliana no hanitokana fampiavanana antsika amin'Andriamanitra amin'ny haingo eo zany ny fampiavanana zany mahatonga antsika mila mitory ny rahan'i Jesosy ny fampiavanana ho avy ny fotoana amin'ny Pasika ho tsarovantsika izany teny zany amin'ny Pasika ny karahan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana mihitsy mba hahatonga antsika hiavana Jesosy zany mba hahatonga antsika hiavana amin'Andriamanitra na fony ainy ary tsika ambasador inona ny afontsika mba hampiavanantsika ny olona amin'Andriamanitra any tsy tokony anaovantsika tokony hikerezantsika aina amin'ny asa fitoriana ny hain' Jesosy zany niakatra teo ambony hazo fijaliana inona zay matory amin'ny alina be revana inona moa zay matory amin'ny alina be na amin'ny ray maraina na amin'ny roa maraina no ny asan'Andriamanitra raha miohatra amin'izany niakatra eo ambony hazo fijaliana teo Kristy niakatra mba hampiavana antsika amin'Andriamanitra tsika ambasador mandreraka ange manao asan'Andriamanitra teneniko anao zany mandreraka za zao rehefa misy fotoana mba zomahariva iny ary tsy miasa tokony atory atoandro fa efa fantatry ny olona fa zomahariva mba libre dia efa misy manao réservation sady zao reha pitry hitondram-bavaka olona marary mafy aiza zany mba angako hoe angalako ainy tsy hitaretana mebaka amin'izany nefa ny aina zany omen'Andriamanitra foana hampahafiry neny Jesosy zany hampahafiry neny Jesosy zany ary zao Jesosy nandraraka ny rano teo ambony hazo fijaliana isika re kosa dia efa nitoriany jaune ny lalana tokony ahafahantsika Jesosy zany aloha nandraraka ny hazo fijaliana ny rano teo ambony hazo fijaliana ho famonjena atsika mba tsy ho elohana isika ary ny hetsika zay ataontsika kosa dia efa natorony jaune mpanambatentsika amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko 10 nge vaketsika asan'ny apôstôly toko 10 andininy 420 hoy mpianatra hoy Saoly
asan'apôstôly toko fahatelo amby folo andiny fahatelo amby roapolo ngebaka itsika anaran'i jesosy. Avy tamin'ny taranaka zany lehilahy zany no hitondran'Andriamanitra an' Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Rehefa nitoriany Jaona tamin'ny olona Israely rehetra aloha laso averiko maraikitra koa ny lelako azy vady. Avy tamin'ny taranaka zany lehilahy zany no hitondran'Andriamanitra an' Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Rehefa nitoriany Jaona tamin'ny olona Israely rehetra no nibatisan'ny fibebahana fonitsombola tonga. Nanomanana n'le fiavian'i Jesosy zany. Nanomanana ny olona ny fiavian'i Jesosy dia ny fampihavanana. To dia nitoriana aloha zavatra anankiray tokana dia nibatisan'ny fibebahana. Batisan'ny fibebahana zany dia nibatisan'ny rano izay natao tamin'i Jesosy ary nataon'ny Jaona mpanao batisa tamin'i Jesosy sy tamin'ny olona rehetra izay te havana tamin'Andriamanitra. Alleluia. Apikany asa apôstôly ihany toko faha 12 andiny 7. Asa apôstôly toko faha 12 andiny 7 ary rehefa nandray izany reo dia nangina sady nankalaza n'Andriamanitra ka hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentisy koa fibebahana aza ny fiainana. Ny fiainana dia ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fiainana dia ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Raha ohatra ry havaka miaintsika nefa tsy manana an'Andriamanitra dia tsy ho afapotsika aloha isy hosankely azafady tompoko a. Alleluia. Ny fiainana, ny tena fiainana dia fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Aby tsy miaraka amin'Andriamanitra dia tsy fiainana. Na manam-bola ianao na manana boninahitra iny nefa tsy miaraka amin'Andriamanitra dia tady teo fa tsy miaina ianao. Tsy fiainana io fiainana iainanao io. Tsy mahafinaritra io. Ny asantsika ambasadora zany dia manotarika tahaka an'ilay asan'ny anjely no vakitsika tany amin'ny Joba toko 7:30 teo, manoro ny olona lalina tokony alehany. Dia aza menareo tsiny zay. Aza menareo tsiny ny mpanopon'Andriamanitra. Fa ny fanoroana ny lalina tokony aleha zany dia amin'ny fomba maro, amin'ny fomba be dia be. Hoe aty ny lalana, tsy mety ty zavatra ataonao ty, izao no tena mety. Alleluia. Sy ny sisa sy ny sisa. Ry havana malala. Tsy fanambarina kely aloha azafady a. Alleluia. Tsy efa nisy zavatra ndraiky kely fa misy tsy nety kely a. Taiza moa ny tenitsika farany teo. Iza zao nanaraka tsara teo dia inona ny teneniko tsara farany teo. Zaho a very raha vao ohatr'izay. Very raha vao misy tapaka kely ohatr'izay tsy tadidiko ilay izy fa efa antitra. Momba fampihavanana resantsika teo. Ndraiky antsika hijery a manoro ny olona ny tokony aleha. Halleluia. Misy amboarina kely fa tsy mety. Misy amboarina kely fa tsy mety teneko farany teo. Varina tokoa aloha izay. Misaotra lina manoro ny olona lalina tokony alehany. Manoro ny olona lalina tokony alehany zany a miteny aminy tsy mety ty lalanao ty. Tsy mety ty lalanao ty. Vato ny aleha. Betsaka.
ny zavatra hitsy eny amintsika reto ary betsaka ny olona tsy mahazaka an'izay ahitsy zay. Ny anjely rehefa mitarika ny olona taloha tsy misy sentiment, tsy misy hoe tena mampalahelo, tsy misy hoe tena sao dia mba tsy misalasala amin'izany ny anjely. Neny ny anjely inona ny asain'Andriamanitra tenenina dia inona ny tenenina. Tsy mahafinaritra ny fiainana saotra ny Rodriguez, ninona zavatra nanana rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra, tsy fiainana. Ny tanjon'ny ambasadôrin'i Kristy zany dia ny mpanompon'Andriamanitra dia mba hanana ny olona fiainana. Ny hananantsika fiainana dia ny mahatonga antsika ho mpiavana amin'Andriamanitra. Korintiana faharoa 5:5 ngebakiko anaran'i Jesosy bebe verset kely tsika androany. Korintiana faharoa zany foana moa zany tsika rehefa mitory epistily anareo mpitory tenireo dia tsy maintsy toanana verset maro ny epistily fa tsy vitavita ohatry ny mitory obolana sy salama akory. Korintiana faharoa 5:5 fa zany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra izay mampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao Andriamanitra ao amin'i Kristy no mampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nahisan'ny fahadisoany rehefa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Raha tianao zany tsy tanisa sy tsy anisa fahadisoana izay nataonao intsony Andriamanitra, andahitra mibatisan'ny fivavahana. Raha mbola misy aminareo tsy vita batisa eto, andao nareo ampihavanana amin'Andriamanitra. Raha tapotra ny fiainana tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra, tena milaza anareo an'izay. Fa tena tsika mbola miady hevitra zao, miandry famantarana, miady hevitra mandinika tsara. Zany tena raha mbola velona tsika tsy misy ilana batisa. Tsy manino tsika tsy vela vita batisa. Fatandremo maty ka tsy vita batisa. Mety misy olona mihaino eto sendra mandalo mbola tsy tia lala zany fivavahana. Za mitenanao tsy mbola voatery ilainao ny fivavahana zao. Fiainan'ny olona ngeravina be dia be tsy misy Jesosy zany fiainana mandeha. Za tandremo tsy maninona ianao raha velona tsisy an'i Kristy. Fa aza maty nefa tsy nandray an'i Kristy fony fahavelomana. Fa ratsy ny lalana alehany, ratsy ny toeranao. Mampitahotra fa tsy te hampatahotra anao akory. Za tsy te ho iraka ratsy fanahy satria idiran-doza. Le loza amin'io tsy avy amin'ny olona. Raha manome bravo ny olona satria tsy voateny koa arakaraka anaovany zavatra izay mety amin'ny nofony ny teraka ataovy fa tsara. Amin'izay fotoana izay idiran-doza. Tadiro bolina toko 7:7 teo ny iraka ratsy fanahy idiran-doza izy fa ny iraka matoky. Halleloia. Dia famelombelomana, fanasitranana. Betsaka aminareo ngery avany miala amin'ny ratsy fanao fotsiny dia sitrany. Betsaka aminareo ngery avany le voalazan'ny Petera voalohany teo miala amin'ny fijangajangana fotsiny dia sitrana ny aretiny. Betsaka taminareo ngery avany mihaino fampianarana mankatoan'Andriamanitra dia afaka tamin'ny toky. Tsy mila zany miantso ny firy moa le numéro antsoina ty andafy rehefa te hiala toka, hiala sigara. Dia misy olona mampahiry anao eo mba tsy hatsiaro sigara. Afaka fotsiny amin'izao io. Zany mahatonga anahy mananatra antsika paster, isika mpanompon'Andriamanitra. Tandremontsika voasariky ny zavatra. Tandremontsika voasariky ny bravoany izao tontolo izao. Dia hivadika ho iraka ratsy fanahy. Fa izay nasain'Andriamanitra atao no ataontsika. Zany tsy misy mpitizany ary noho ny filazantsara. Fa voapitako tamin'ny olona koa mantsy nareo tsy voatery anaraka. Ny azany ny point azoko amin'Andriamanitra dia mijanona eo amin'ny fampitako aminareo. Toroy ihany ozy izy na hiaino izy na tsy hiaino. Zany hoe ny olona hiaino sy tsy haino sy tsy haino ny olona. Ny problème ny ambasadora nefa amin'izao
tena le zavatra hoe noho ny olona dia fatahorana ny a dia toriko aminao ny marina vita ny anjarako araka ny tendrana vavrodiny tsy mahasoa anange ianao raha mibebaka tsy mahasoa mampionina ange ianao raha mivavaka be fa mahasoa ny tenanao ihany tsy mahasoa an'Andriamanitra koa mahasoa ny tenanao ny tenan'Andriamanitra ny anjara asako a dia vita eo amin'ny fitoriako satria Andriamanitra dia nitorio na hiaino izy na tsy haino mihaino izy a alleloia tsy mihaino izy a izy ihany ny zaka ny vokany fa ny atongana hoiraka matoky dia zahako mitory tsy nisy hovaiko dia iny fa voninahitro n'Andriamanitra ny iraka matoky ozy izy dia efa melombelomana efa mba nisy any ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny olona mba nivalo ny vavaka teto misy olona boka nitrosa ange teto afaka misy olona narary mafy nge teto sitrany misy olona tena tanaty fiainana tena feno fahantrana andro azo vao nisy ranavavy nety nambavaka tena tsy nomen'ny patron ny vola tenitsoka pasitera ozy izy dia averako any ny vola ozy amantsy anazy aza miala mainao zany ianao takio ny volanao fa za hivavaka ho anao aty halleloia ahoana ry avanitsika no hiasa fotsiny 3989 le atsona momba zikara ary sotra ny tojo aty aminay tsy fantatro tsy tadidiko firy ary aminareo gaman'izay ozy avavy tena to mavaka pasitera anao ka votsitrano ny vola fa andeha hitsoka dia ho any amin'ny agence ahako ozy amantsy azy non takio ny volanao fa niasa ianao takio ny volanao za hivavaka ty izy reo patron anareo arabo reo rehefa natria an'Andriamanitra vita ny vavaka mampitsotra ny fonireo ny mpanompo matoky dia efa melombelomana sy fanasitranana za mbola hiezaka foana hitoy alleloia na iza manenjika na iza tsy ty ny tenin'Andriamanitra tsy haviliviliko satria za teo famelombelomana dia za teo fanasitranana voninahitro n'Andriamanitra fa ny ariva teo ny antso le nandefa mizana alleloia pasitera fa azo daholo le vola le laviny le patron azo mo izy tafiala somatsara alleloia fa za moa no nandeha nitsoka fotsiny dia ahoana zany le volana vitikatsembolana nareo za mitena anareo ianareo miasany amin'ny tany arabo reo patron tsy mety mandovoly reo zao no teniko anareo tadidio reo mipampiasa anareo fa izao ianareo manam-pahefana amin'ireo ianareo ke mivavaka takio ny vola hoe tena za hoe niasa ilaiko ny vola rehefa alohan'ny taky dia teneno zay dia tsika mbavaka ohatran'ny ranambavy teo azo ny azo ny vola ny azo izy ny ala ahoany nareo ny alamainy zany za tsy mampahiry anareo fa ataovy angalao tombo zany nareo manan'Andriamanitra miara-mandeha aminareo fa zao kosa nefa atao zay atonga nareo rehefa mihavana amin'Andriamanitra nareo nafahavalonareo daholo ary zao tontolo zao etsy foana ny fiainanareo ndao hiavana amin'Andriamanitra ry havana ndao hiavana amin'Andriamanitra aza manao zay matezitra sy mampalelo an'Andriamanitra aza amprafesin'Andriamanitra zany dia tena milaza misy amintsika ndray mpire evangelika ndray pastera dia miditra amin'ny resaka politika za zao miteny anareo misy mpanao politika zao tia mandeha mivavaka izay tsy ratsy ny mivavaka tena mandeha mivavaka mandohalika mivavaka sy ny sisa misy pastera tena mitsojano ara-dalàna mihitsy ary tsara zany fa za malahelo be mieritreritra an'izy hoe sao dia mba atao iny moa sao dia mba lolovina be ny anaran'Andriamanitra za zao maheno fa amin'izao fotoana zao misy an'izany atao hoe prédator any Madagasikara ahafahana maninona moa zany ahafahana mitsikilo zay compte sy mibloqué compten'olona rehetrarehetra reo afaka mipiraté compte avy amin'Andriamanitra ve zao zany sitrapon'Andriamanitra ve zao zany nefa ny avaiza avy nanao vavaka tendrombohitra le mpanao politika
zana reharehana mihitsy za manao vavaka tendrombohitra fa teneniko anao mba mpitarika vavaka tendrombohitra koa ny tenako ary mpanao vavaka tendrombohitra fa mivokatry zany vavaka tendrombohitra zany zavatra hafa fa tsy hanao vavaka tendrombohitra androany za mialatsiny aminareo a za tena natonga dia tsy mihafahafa mihitsy amin'ny teny fa gaga lahady manao vavaka tendrombohitra zany olona zany latsinay miantsy ady eny ambony estrady miantsy ady aman'olona eny ambony estrady zay hoe tena raha za mipasteran'io raha za le pastera mitondra mavaka an'io sy le pastera miara-mavaka amin'io tena tsoko président tsy mety zao ataonao zao tsy mety zao aola moa tsy mampety an'le izy satria Andriamanitra voakitikitika za rehefa nasampiaro am'izany za na omena vola amin'ny malety ary hoe andao raha larado mba tsofirano fa andeha viditra andeha hiditra ilatsaka filoam-pirenena andao mba hainao mba hitsodrano sy ny sisa jereko aloha ny alo vao miditra ay entina andeha hanao politika zany izy tsy miditra ny Andriamanitra tsy ataoko raha hipetsapetsa am'izany satria zao manjary lasa afabaraka ny anaran'Andriamanitra atao lasa fitaovana le anaran'Andriamanitra ao amin'ny didy folongera na aza manonona foana ny anaran'Andriamanitra ao aza manonona foana zany ngena teo manonona foana ny anaran'Andriamanitra manao vavaka tendrombohitra ao izy aleluia be ao zany ny apiso ny latsinay indriny andry dia efa miantsy ady ery ambony alta ery ambony pilipitra tokony heritreritra ny pastera na mpivavaka an'ireny olona ireny mba hatsoy ny ondrinareo fa ondrinareo ireny matony tsofinareo rano sy netinareo ny vavaka hatsoy ny fampidirina ataoko tany aloha hoe ny problème antsika matsindrentsika matahotra mpanjaka hoe Davida mpanjaka hoe dia fa inatana mpaminany vakeo ny tantara fa inatana mpaminany tompoko tena miteny tsy niafafa tamin'ny mpanjaka satria eo anatrehan'Andriamanitra inona moa zay mpanjaka zany hoe natrehan'Andriamanitra ary iza moa Andriamanitra eo anatrehan'ny natana mpaminany natana mpaminany mahita ny Jehovah Andriamanitra ngeza be fa tsy nahita ny mpanjaka donc ny mpanjaka zany tsy olana no miteny an'izany ny ala filoam-pirenena na filoam-pirenena ny ala na prime ministre na inona raha za koa rehefa tsy vavaka moa anjara manokana any fa ny azy zany le anaran'Andriamanitra voakitikitika tena mampareo anany Jehovah Andriamanitra azonareo zany ka za zany mananatra tsika mpaminantsika pastera mpitoroteny mpaminany rehetrarehetra ambassadeur Kristy tsika aza dininareo zay iraka tsika teo iraka raha tsy fanavy ianao hidiran-doza sady teo iraka matoky fa melomelomana sy fanasitranana raha izalo tena navola ray malety raha omenana tsy mila n'izany teneniko anao zany apabe maso mitenenako an'izany za ko misy moa mba hiantso anay za ko afaka miteny an'izany iza moa niantso anay fa na misy miantso ary za tsy handeha asan'Andriamanitra mba tsotsotra kely io ary avana antsika rehefa zavatra mba tsy mifanaraka amin'ny anina dia za miteny za tsy handeha raha za zany hoe mpanompon'Andriamanitra ho atao fitaovatovana politika zany tena tsy samy manao an'izany ny atrehan'Andriamanitra azo atao ngery avana tsy miditra amin'izany azo atao ny tsy miditra amin'izany avy eo ny olona ianao anao vavaka raha pitra izy dia efa eo amin'ny tangalamena sy ny inona mpisikidina rehetra migataka tsotranao amin'ny razana sy ny any dia inona ary zany inona zany zao ny dikan'ilay vavaka natao tsy aloha tsy nanao azonareo le izy aloha tsy maintsy niteny an'izay resaka politika ny androany tsy maintsy niteny an'izay satria tena mampalahelo be le fiainam-panahy ao Madagasikara jerenareo tsara ireo olona rehetra niady amin'ny politika hoe tsy nisy anankiray tamin'ireo tsy nampiasa anaran'Andriamanitra tsy nisy nampiasa verse tsy nisy tamin'ireo ireo mpanao politika Madagasikara tsy misy amin'ireo tsy nakany am-piangonana tsy misy amin'ireo tsy nampiasa verse ao amin'ny baiboly ao tsy misy za tsy nahita tamin'ireo tonga dia teny devoly be mihitsy hoe antsy ten'Andriamanitra daholy fa mifanaraka amin'izay ve le zava-mitranga mifanaraka amin'izay ve teneniko anao za mareny misy an'izany hoe prédateur zany Madagasikara afaka hidikidirina daholo ny compte dia jerena piratena ny compte zany very amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hoe anenjehana ny mpanao kidnapping nefa mahavarina volamena 73 kilo tsy hita
tsy anaoko jerina amle prédateur zany tsy kilovina ny contenu zany ny tena tokony ndraiky tamina moana le volamena 73 kilo ohatra le 37 kilo zany ke zao ilana an'izy tsy maninona fa tsy zany le zavatra irena fa hijerena hiblokena pagen'olona hiblokena conten'olona ry havana malalo tsy mety zany tsy le olona ny hitodiako androandry fa isika le ambassadeur-ny Kristy andaontsika ry havana tsy manaiky hiditra am'izany lalao zany fa Andriamanitra anaran'Andriamanitra io sarobidy io editsika io sarobidy io ampafantariko anao fa sarobidy io anaran'Andriamanitra io mbola tsy fantatrao ka zay ny any afatro alleloia ny afatra androany zany de zao tsy le politika loatra fa andaontsika hiavana amin'Andriamanitra mihavana amin'Andriamanitra mihavana fotsiny ndao hivavana amin'Andriamanitra tsika fa tsy tafavoaka tsika raha tsy mihavana amin'Andriamanitra raha mifanalavitra amin'Andriamanitra tsika tsisy mety ny ataontsika fa ndao alleloia mihavana amin'Andriamanitra zay ny tena Andriamanitra zay vakitsika teo mihavana amin'Andriamanitra ndao hibebaka ndao hiditra am'batisan'ny fibebahana fa zany ny anjara asan'ny Jaune mpanao batisa dia nampilazan'izany milohan'ny hatongavan'i Jesosy milohan'ny hatongavan'i Jesosy izy no nitony tonga am'izay Jesosy efa mibebaka ny olona tsy maninona na misy olona mikasika ny lamba fotsiny de sitrana efa vita fihavanana efa vita batisa reny olona reny ho avy Jesosy zao ho avy fandroany zay mpitory teny reto ndraiky zao ny ambassadeur zay mpitory teny reto zao solony Jaune mpanao batisa mitory aminareo fibebahana fa ho avy Jesosy ary raha ho avy hoe Jesosy potrany amin'ny raha lanitra izy mivadika tonga de eo anatin'ny ray mpimaso ka sian'ny hazavana fotsika de ohatran'ny miova anatin'ny ray mpimaso zany ny asan'ny ambassadeur alleluia zany ny asan'ny ambassadeur havana malala hotahin'ny tompontsika rehetrarehetra mino avavarena ny afatra mihavana amin'Andriamanitra efa ho avy Jesosy sotra androdinitsika tamin'izay toroteny zay iny ny kantoko raha misy aminareo mizara fahatsapana alleloia de iny ny kantoko rado aky radio afaka miantsonareo messenger raha iantsonareo messenger de ampidiriko live eto amin'ny live eto anareo asolevako daholo ny to de fotsiny klikenareo commentaire nataoko io de fatroko nareo de afaka miditra avy hatrany amin'ny appel raha misy izara fahatsapana de tahiny Jesosy manokana izany olona izany ary tsika aloha ary apiditra olona anankiray tsika fa ndao asitsika sary alleluia efa mahazatra amin'ny olona tafiditra mizara fahatsapana voalohany eto itopary raha latojo menanao avy hatrany ny fitenenana inona ary ny fahatsapana tsapanao sy azonao zaraina androany tojo Jesosy tsika rehetra mankasitraka bebe anareo mianadata amin'ny toroteny fa nahafinaritra ny toroteny samadiny namparisika anao ny hiraka ny Kristy araka ny tompony mihitsy hoe tsika nihiraka an'Andriamanitra manao ny olona mba hitan'Andriamanitra manao ny lalana tokony alena dia nahafinaritra anao hoe rehefa hiraka tsika sady mampiarana mantsany hoe tena tonga dia mentitra tsy misalasala satria nareo hoe sao dia mantratra olona ny teotsika no zany ny fampianarana sy ny fanotsiana tokony androany nanaitra zany hoe tena azo atao mihitsy zany tena miteny entitra dia le teny pasteur anankiray koa nafinaritra aleo aleo ny olona mitezitra aminao toy izay ny Andriamanitra mitezitra aminao dia nahakasika be anahy dia aina Jesosy daholo tiany mety alleluia mankasitraka indrindra rahatojo mizora betsaka anao fizarana fahatsapana mahafinaritra be mianao fizarana fahatsapana loa satria mamerina ty anatinay an'ilay toriteny alleluia sotra nytodotsika mbola misy hoe aminareo izara fahatsapana raha tsy misy tsony dia tonga dia hitra amin'ny heritsika dia vavaka tsika avy eo fa raha misy moa dia andrandrasana kely ihany satria nareo fa lasa nira vao misy appel miditra mbola misy aminareo ve izara fahatsapana raha tsy misy tsony dia sotra nytodotsika ny zara fahatsapana teo nareo ataotsika ty iray ty alleluia to dia irany ambassadeur mihitsy ny ataotsika arak'izany toriteny teo zany alleluia
asoa misy anankiray miditra izara-pahatsapana azoa asiana sary dia efa miditra ranabavitsika tsy tafiditra izy azoa hafandray ny tafiditra ary laso aloha ary asiana sary aloha vao miditra ranabavy any Chine ranabavy Angelina Diamant inona ary ny fahatsapana azonao zaraina androany Sain'i Jesosy antsika rehetra fahatsapana azoko tandroany pasitera ary fiarahantsika amin'Andriamanitra dia avy amintsika izy io tsy forsena tsy mamorsetsika Andriamanitra hiaraka aminy fa volontaire-ntsika tsirairay avy ary amin'ny alalan'izay dia sari-piarontsika Andriamanitra tena sari-piaro izy dia anjarantsika ny misafidy hoe anaraka an'Andriamanitra ve sasa anaraka n'ilay zavatra noforon'Andriamanitra fa Andriamanitra ihany no mandidiny fiainantsika rehetrarehetra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranabavitsika Angelina isika ndao ato dia apiditra olona anankiray koa tsika efa en ligne ato tany tompo ranabavy Rodriguez inona ray fahatsapana zarainao androany ary anao ny fitenenana Jesosy pastera Jesosy dia mankasitraka indrindra na amin'ny fitenenana tena nakasika be anazy hoe mila ilaina ny fitenitsika zany miaraka amin'ny fihetseham-po na ny fampanompon'Andriamanitra arytsika tena hoe misy ny olona koa tsy hiova mihitsiny tsy voanatra mihitsy na ohatra hoe amin'ny teny malefaka fa mila koa zany mila manao teny mahery amin'ny fananana olona satria tahaka an'ilay rehefa hoe mandroaka fanaratsy mandroaka devoly zao dia eo mahery ady azo tambatamba. Somary lasa ny connexion anao miaratsika tapaka mokely izy teo dia hoe rehefa ilaina ko zany mila miteny amin'ny teny mafy teny mahery amin'ny fananarana olona satria tahaka an'ilay mandroaka devoly fanaratsy ireny ihany fa ny devoly dia tsy azo tambatambazana fa mila rohana feo mahery zany tena nakasika be anazy dia mankasitraka pastera Sain'i Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ranabavy Rodriguez sika tao anatin'izay fizarana fahatsapana zay ndao atsika mpandroso anankiray hafa indray tiana rakoto ary zaka anao ny fitenenana inona indray ary ny fahatsapana azonao zaraina aminay amin'ity androany ity Sain'i Jesosy antsika rehetrarehetra dia mankasitraka pastera amin'ny fitenenana any antony nakasika be anazy hoe izy hoe tsika zany tsy olom-poana fa tena hoe olon'Andriamanitra tsika indraindray tsika tena hoe le teny pastera teo hoe indraindray tsika tena fahaizan'Andriamanitra kely tena hoe vitan'Andriamanitra mihitsy manafay ianao tena mba hanatonany ianao mba hanananao fahasoavana indrindra ianao fa rehefa mpanompony dia le teniny fanolorany teo koa hoe vita mibatisa dia tonga Jesosy le tena hoe mahafinaritra be mahita an'izany hoe efa madio daholo ny olona dia tena hoe safony Jesosy ny fitiavana rehetrarehetra falifaly daholo dia tena hoe mahafinaritra tena mankasitraka fa tena hoe mahafinaritra miaraka an'Andriamanitra dia Sain'i Jesosy atratsika rehetra dia mena rehetra. Alleluia, mankasitraka indrindra andranabavy ity narakoto ary zakantsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Alleluia. Avy hatransika Andriamanitra manakira-pahasoavana zany amaly anareo rehetrarehetra izay nizarana fahatsapana teo fa dia izay dia tena afa-po amin'ny fizarana fahatsapana
andreo mbola misy olona ray tafiditra indray a mbola izara tsy maninona misy fotoana io tsy misy moa misy fotoana marobe a dia andaontsika mbola piditra olona anankiray indray ary a izarantsika fahatsapana inona indray ary ny zavatra voarainao ranabavy a soameva tao anatin'izay rehetrarehetra izay mankasitraka pasiterana nome fitenenana mankasitraka pasiterana nome fitenenana teny jesosy atsika rehetra ny anahy moa tena tsindriko pastera amin'ilay fanaovana batisa engany mbanao batisa zay rehetra mbola tsy vita batisa fa efa kaiky fa viany jesosy a efa empandrasana atsika ka iny jesosy atsika rehetra mahereza. Alleluia, mankasitraka indrindra ranavavy soameva amin'ny fizarana fahatsapana izay nomenao a amin'ity androany ity dia Andriamanitra manankarepasoavana hamaly fitia hatrany hatrany anareo rehetrarehetra. Halleluia. Andohantsika enohira ataontsika tirany ambasadora aty a Jesosy miady ho anao a ny titiran'ira dia aorina zay hivavaka avy hatranytsika dia hivavaka ho an'ny firenena rehefa avy eo. Iny tompany a menofinahitra daholo a tsika rehetrarehetra. Amen. Izurana, Bauani,
amen Jesosy. Misotranao zay Jesosy ny amin'ity fotoanandroany ity. Misotranao Jesosy ny amin'ny fitantananao anay. Misotranao Jesosy ny amin'ny fitahina soa, ny amin'ny tsy natapahany fandaran'androany. Zava-dehibe aminay tokoa Jesosy zany hoe mahatateraka fandarana hatramin'ny farany ho anao any ny voninahitra Jesosy. Da io ary ny teny izay nitorian'androany Jesosy. Da io ny teny izay nitorian'androany ma tena moa any anatin'ny fony tsirairay avy. Da io Jesosy mba tsy hisy latsaky reny na dia litera ray azy. Dia enganay izay rehetrarehetra reto mba ho tonga ambasadoranao Andriamanitra, ambasadoran'i Kristy, dia hitarika ny olona ho vita fihavanana aminao Andriamanitra. Zany ny fanarinay, mehoery zay, mehotanjaka izay, ampitomboy aty anatinay ny finoana, ampitomboy ny hery aty anatinay sy ny fahasahina, ahafahanay foan'Andriamanitra mitory ny fahamarinanao, mampiavana anao amin'ny olona, mitory ny fibebahana, mitarika ny olona any amin'ny fialana amin'ny ratsy fanao, fidirana amin'ny batisan'ny fibebahana. Mahotena hiraka mahatoky famelombelomana sy fanasitranana izay fa tsy ho hiraka ratsy fanaka sanatria hidiran-doza Andriamanitra. Tsy hanova, tsy hamily, tsy hanala ary tsy hanampy amin'izay rehetra nampanirahanao Andriamanitra, fa izay nampanirahanao ihany, izay nitenenanao ihany Andriamanitra. Anao voninahitra dia laza saotra petraka aminao ny toy an'izao fotoanana izao ny fandarana mbola nakoako eto foana hitondra fanahin'olona ho any an-danitra n'izao fandaran'izao Jesosy. Halleluia. Dia voisin Satana faritra amin'ny raha maherin' Jesosy Kristy tompony sabata tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray azy tao anatin'izay vona fafy rehetrarehetra izay. Fa hamoa avy zato eny am-ponay tsirairay avy ho fiainana mandrakizay. Misy saotra Jesosy manalo. Halleluia. Amen. Ivavatsika amin'izao fotoan'izao ho an'ny firenena ka andao mampanosotsika ny anabavitsika Makrina ivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenena anabavy Makrina. Alleluia. Mbola iray ivavaka atsika. Andriamanitra reny masina tsara indrindro, mbola misaotra anao ary midera sy manatra ny masina zany Jesosy malama. Ka mbola voaton'ny tenanao Jesosy dia teny fampahirizana ho amin'ny tsirairay avy, mbola totohatra hiakarany indray Jesosy malama. Mba ambasadera tokoa izay tsirairay avy Jesosy malama ary hitondra ny teninao ary hanambara ny fibebahana ary akaiky ohatranao mandrakariva Jesosy malama ny olona rehetra. Jesosy malama io izay alehanay Jesosy malama fa tena mbola vonona zahay Jesosy mbola vonona alehanao sitraponao tompony malama mandray hitondra izany fibebahana izany Jesosy malama ampiavana olona tsirairay anao satria izany ihany famonjena ho an'ny zanak'olombelona miafina aminao Jesosy malama. Andriamanitra izany teny izany izay nafofinay androany afaka aminao tompony malama mbola tsy afaka misofiny amin'ny fon'olona tsirairay avy izay mihaino azy Jesosy malama ary izay mbola mangedahita mifatotra any Jesosy malama izay mbola mifatotra manao Jesosy malama mahita ity eo ambany masony Jesosy malama mba ho tonga ao am-pony Jesosy malama tompony malama. Dia sy tena izany baka izany Jesosy malama mipetraka fitondrana koa Jesosy malama izany firenenanay izany. Tsy manasininao izany sy firenenanay Jesosy malama tena hoe maro tokoa izany amin'ny firenenanay izany Jesosy malama. Fa ianao Jesosy malama hamban'ny olona tsirairay avy Jesosy malama izany hoe mbola maniany manao politika mbola nefa manao politika Jesosy malama tsy hoe atao fanampifandrafitra fotsiny ny maranao masina Jesosy malama fa okan'ny mba ho vakianao izany olona izany tsirairay avy Jesosy malama mandeha hitodika eo akaikinao hiafana. Dia anao izay sitraponao mandrakariva Jesosy malama mandeha hitondry mandeha hibenaka mandeha hanomana eo anatrehanao mandeha milamina sy ny fahamarinanao olona tsirairay avy amin'izany firenenanay izany Jesosy malama jerena ka amin'ny sy ny anay hoe kolontsaina
Jesosy manalo hanao any hamangy izy ireny Jesosy manalo mba hoe afanitra ny fahamarinareo Jesosy manalo amody tsara izy ireny Jesosy ahetikotororenao Jesosy manalo mba tsara mama araka ny sitrapolo araka ny fahamarinana satria tenatra mama ianao Andriamanitra mahery ianao malalo mampitodra amin'ny firenena ilay Jesosy malalo Zere manokana efa nitsikapitsikazy Jesosy malalo mba hampany fona izay izy ireny Jesosy malalo mba handeha fahamarinareo handeha hiaraka aminareo Kada tsy eo ianao fa ny feo fanamasinao satria mandeha am-piangonana aby izy ireny Jesosy malalo mandeha mivavaka mandeha ny feonao Jesosy anefa tsy mankatony fona izy ireo zany fona zany Jesosy malalo rehefa mitondrandreo mangidy Jesosy malalo aza mila hoe hovovian'ny fanaratsy Jesosy ny fanamasinao ipitsika ao fona mandeha ny fanahiny Jesosy malalo tsy miafinendreo zany mamelany ianako ny firenenanay ny vahoaka ao anazy Jesosy aizany hoan'izy ireo Mandrafo amin'izy ireo fa Andriamanitra be famindrafo ianao Andriamanitra be famelaky saotra indrindra Jesosy malalo voninahitra ny mananao iny saraka izay Jesosy hanao any mbola ilolanina ny fiainanay ilolanina ny toromasonay Jesosy malalo satria ianao fa ianao nanakina ny fiainanay zay alova mandrakizay zany fanankinanay ny fiainanay eo anatrehanao zany Jesosy sandra tamin'ny indrindra tompo malalo voninahitra ao anao reriany Alleluia Amen Alleluia mankasitraka indrindra amin'ny nanavaritsika mankirindra tanatizay bavaka ho an'ny firenena izay Andriamanitra manaka-pasoavana any maro fitianao dia mitombosa dia mitombo soavana hatrany dia mahereza hatrany amin'ny asan'Andriamanitra misaotra anareo rehetra koa nahatra reno hatramin'ny farany tapitrety ny fandarantsika ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola mitohy raha hiditra ian'ny akiradio nareo akiradio point radio 12345.com akiradio point radio 12345.com afahanao menonja feo akiradio mandeha andro manalina misy torotesaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina tahiny tompo daholo raha pitsindrayntsika miona raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolany dia tsosy ka tahiny tompo velinaina soamantsara dolontsika misaotra anareo nahatrany hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ry any voninahitra Halleluia Amen